azo lazaina fa isan'ny ekipa taolana ao anatin'ny sokajy misy mibary ihany ekipan'ny Black Star ny Ghana. Isan'ny sopotry ny baolina kitra eto Afrika izy ary breziliana afrikana aza moa no anaram-bositra hiantson'ny mpandalina ny baolina kitra azy. Nokilasian'ny FIFA faraka ambin'ny folo ny filaran'ny ekipan'ny Black Star raha eto Afrika. Efa inefatra nandrobaka ny amboaran'ny Afrika ny Black Star dia ny taona 13.7 ny 5.7 ny 7.7 ary ny 2.7 nandritry ny famaranana amin'ny fiadinan'ny Coupe d'Afrique des Nations dia efa imbaly no nanao famarana ny Black Star ary efa intelo ny tafapita amin'ny fiadinany amboary eran-tany ny baolina kitra ny taona 2010 ny 2010 ary efa tonga tany ampahaifadalana mihitsy aza ny taona 2012 ary mbola isan'ireo ekipam-pirenena 10 misolo tena ny Afrika mandritry ny lalaon'ny amboary eran-tany any Qatar amin'ny volana Novambra ho avy izao. Saika mpilalao mantianina any Europa ary milalao amin'ny club vaventy division voalohany daholo ny mandrafitra ny ekipam-pirenena Ghanianina. Ao ohatra Jordan Ayew izay mpilalao mpanafika ao amin'ny Crystal Palace, ilay zanak'ilay mpilalao malaza dia Yabedi Bele izay tsy misy izay tsy mahalala ny tantarany raha mbola mpakafian'ny baolina kitra eran-tany. Isan'izany koa ilay vodilaharana Daniel Amartey izay milalao amin'ny Leicester any Angleterre. Ao Thomas Partey izay mpilalao irakirako amin'ny Arsenal. Ireo telo ireo no tanisaintsika fa saika milalao amin'ny division voalohany any Europa avokoa no mandrafitra ny ekipam-pirenena Ghanianina. Raha ny atotanisa farany lalao anatrehany indray no adiadina dia tsy hita taratra ny mahafirenena goavana amin'ny baolina kitra azy satria raha lalao 5 natrehany dia atsala ny 3 fa reseny indroa. Raha mibarea kosa indray dia atsala indray mandeha fa reseny indroa fandreseny indray. Raha napiditra baolina efatra kosa ny Ghanianina ary nidirana baolina 9 be izao. Raha napiditra baolina efatra kosa ny Barea dia nidirana baolina imbaly kosa. Hatreto anefa dia taratra fa mandalitry fatoko isan-tena ny ekipam-pirenena Ghanianina. Na ho aza mivoaka tsara izay vitany. Profon'izany tsy nahatafitany teo am-pahavandalana ny kanina 2012 tany Cameroun izay nandresen'ny Comoroise tamin'isa 3-2. Feno dia tsy tokony hitsanga-menatra amin'ny Barea Madagasikara manoloana ny Ghana na eo azy ireo mpilalao mantianina mandrafitra amin'ny Black Star satria dia efa niporofony mpilalao amin'ny Barea fa azo resena sy tazonina tsara ekipa goavana rehefa ampy sy avo sy masaka tsara amin'ny fahaiza miaraka. Fantatra mantsy fa nitanysain'ireo fampahalalam-bavaonitra zareo Ghanianina tsara lazan'ny Barea tamin'ny nandreseny Nigeria, ny RDC, nitazoniny ny Guinée ary fahaseranan'ny Côte d'Ivoire ny fanatrika taniny tany amin'ny taniny ary voatazona Sahel raha nanao famerenana teto Barika 10.